Miarabantsika rehetra tafiditra atao anatin'izao fotoana izao ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hanapaka any am-pontsika rehetrarehetra any vavaka vetrantsika voninahitr'Andriamanitra raitsotomo. Misaotra anao zay Jesosy noho ny fitantananao sy ny fanambinanao mbola afaka miditra atao anatin'ny sehatra support numérika toy itony hoentinay manambara ny sitraponao ary hoentinay Jesosy Kristy mamantatra ny zava-miafin'ny famonjena izay nasehon'ny raitsoto tamin'ny alalanao. Taio ny fotoana rehetra, taio manokana ny teny, taio ny tontolon'ny fizarana, tsy ahafahany devoly manana hirika sy interférence s'infiltrer ao anatin'izany fa tena proclameko Jesosy Kristy n'autorité anao sy ny fahefanao anjaka feno ato anatin'ny fizarana. Dia anao ny tompono mitondra ny sofla tsokanao ny roakanao amakivaky any am-pona itsirara ihany ary hitondra ny fitiavanao amin'ny alalan'ny famondram-ponao ahafahany teninao mitondra fanamboarana ho anay sy mitondra endrim-panavotana amin'ny lafiny rehetra, ny restauration, ny régénération sy ny zavatra toy izany ho anay tsirara ihany araka ny alehibe ny fitiavanao sy ny famondram-ponao ihany. Voninahitra ho anao raitsoto ary ny anaran'i Jesosy Kristy no hoentiko miproclame an'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Mamerina manonona ny fiadanana amintsika ary miarahaba antsika rehetra tafiditra sy ianareo rehetra zay manaraka aoriana ao andivere ihany koa dia tononona amintsika rehetra ny herin'ny filazantsara izay lay fiadanan'i Jesosy Kristy fatoran'izay lasaka hoe herin'ny filazantsara izay. Tononona amintsika rehetra ny famonjeny sy ny lalam-pamonjeny, ny sitrapony sy ny famondram-pony ny fitiavany mifanity sy mifanaraka amin'izay faritan'ny soratra masina hoe herin'ny filazantsara izay. Ano isika dia hijery loha hevitra anankiray mikasika ny antsoina hoe fahasoavana. Namana anankiray no resaka tamiko mangingina tao amin'ny MP izany dia miainga tamin'izay no nahatonga ahy ny safidy manokana an'ity loha hevitra hoe fahasoavana ity. Be da be tokoa isika no mametra-panontaniana hoe ahoana ny famaritana ny fahasoavana raha ny baiboly. Be da be ihany koa ny olona no milaza fa hoe voaraiko ny fahasoavana. Be da be ny olona no miteny fa hoe ato amiko ny fahasoavana. Be da be ny olona no miteny fa ambany fahasoavana sy ny sisa rehetra izay mety ho définition ahafahan'izy ireo misambotra ny ity loha hevitrintsika hoentina sy hitondrantsika famakafakana araka ny herin'ny filazantsara an'io ity dia ny antsoina hoe fahasoavana izay ambaran'ny baiboly sy faritan'ny baiboly. Hodiniantsika anio ary ny tontolon'ny fahasoavana. Raha vao miresaka ny antsoina hoe fahasoavana isika dia avy hatrany ny fisainan'ny olona sy ny fieritreretan'ny olona ary ny akamaroan'ny kristianina dia hoe fahasoavana dia aty amin'ny testameta vaovao ary mijanona ao anatin'izay contexte hoe aty amin'ny testameta vaovao izay fotsiny ihany. Tsy diso zay hoe misy fahasoavana aty amin'ny testameta vaovao ary fahasoavana amin'ny dimensiona tena hoe matanjaka be mihitsy satria noentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana io zay ho avazavaintsika amin'ny tapany faharoa. Fa ny zavatra tsy azon'ny olona sy ny zavatra tena tokony ho voarain'ny olona izay miainga foana amin'ny fahamarinan'ny baiboly izay fakafakaintsika anio ato amin'ity tapany voalohany ity satria ny fizarantsika dia ho zaraintsika tapany voalohany sy tapany faharoa mba tsy hahalava be ny fanazavantsika sy ny fotoanantsika ary mba ho afaka hisitraka ihany koa ny be sy ny maro satria misy ihany ny somary fitarainana hoe lava loatra ny horonan-tsara sy ny vidéo ialana tsiny. Fa izany rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny fahateren'Andriamanitra ihany koa te ilaza amin'ny fahafenony ny sitrapony. Fa ny mahadison'ny olona ho ary ny zavatra tena tokony ho voaray antsika pino dia hoe ny fahasoavana dia nisy ary efa nisy eny fa atrao amin'ny sahany Edena vao lavo ny zanak'olombelona tamin'ny alalany Adama sy Eva chuta izany
Genesis toko fahatelo dia efa nisy ny fahasoavana. Ujerentsika izy ray, ujerentsika eo izay rehefa avy eo. Ary taty amin'ny ancienne alliance ny testamenta taloha dia efa nampiain'Andriamanitra tsy to fahasoavana ny vahoaka hebreo ny sorona teo amin'ny fanandevozan'ny Egyptianina, efa fahasoavana izay ary nomena ny lalàna, nomena ny vato fisaka, nomena ny 613 loi mihoatra, nomena ny karazam-panekena rehetra izay tsy maintsy ny ekena izy ireo satria izay no lalana tao anatin'ny fahendren'Andriamanitra sy ny dingana voalohany ho fanehoan'Andriamanitra ny herin'ny filazantsara ao anatin'ny ty lohahevitra no safiditsika ity hoe fahasoavana izay mitondra ihany amin'ny koa any amin'ny lalam-pamonjena. Raha jerentsika ny definition ny antsoina hoe fahasoavana dia mazava ny baiboly hoe vakitsika ny Efesianina toko 5, ny Efesianina toko 2 azafady mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efesianina toko 2 ny 5, ny Efesianina toko 2 5 ireo no vakitsika istomatsika ny famaritana ny antsoina hoe fahasoavana. Na dia fonombola maty ny fahadosoana aza isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Jesosy Kristy fahasoavana no namonjena anareo. Ao anaty fonoteny le izy hoe fahasoavana no namonjena anareo. Zany hoe eo zany lay definition le hoe fahasoavana, fa fonombola tao anatin'ny fahadosoantsika isika, tao anatin'ny fahotantsika isika, tao anatin'ny faiblesse-tsika isika, ny fahalementsika sy ny fahalavoantsika dia nisy fahasoavana namonjen'Andriamanitra atsika. Fa fahasoavana no namonjena anareo ary fahasoavana io dia tsy misy contrat hoe Andriamanitra dia mifampiraraha amin'ny lafiny tahaka izao satria misy zavatra tahaka izao tsy maintsy payen'Andriamanitra, izany hoe misy circonstance izany, misy fifandanjana izany, tsy izay le izy fa tena hoe taom-pon'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy no fahasoavana. Dia Andriamanitra no miseho amin'ny mahafahasoavana azy dia izay no nidirany tamin'ny etapy isan-karazany voalohany tamin'ny fahalavona tao amin'ny sahaledena ary nitohy tamin'ny nanomezan'Andriamanitra tsy to ny lalàna tamin'ny alalan'ny mpaminany sy ny mpisorona sy ny mpanjaka ary ny fankatoavana n'izany lalàna izany sy ny fanekenany izay lalàna izay amin'ny antsipriany izay ilay resaka alliance no resantsika omaly sy vakomaly sy ny tany aloha efa nanipresaka betsaka tamin'izany sika sy nitondra fanazavana ny amin'izany. Izany dia milaza fahasoavana avokoa satria izay principe an'Andriamanitra izay napetraka Andriamanitra tao anatin'ny alliance fanekena, fifanekena dia hosory mpamonjena manory dalan'Andriamanitra hitondran'Andriamanitra antsika ho amin'ny fanavotana famonjena araka ilay Efesianina toko 2 5 no vakitsika teo. Fa fahasoavana no namonjena anareo. Ny definition an'ilay fahasoavana zany, ny famaritana an'ilay fahasoavana izany dia mifototra betsaka amin'ny foto-kevitra, amin'ny hevitra antsoin'ny baiboly hoe famonjena, mamonjy atsika Andriamanitra dia ao anatin'izay no misy hetsika sy asa entin'Andriamanitra amonjena atsika amin'ny alalan'ny fahendren'Andriamanitra isaky ny chronologie sy ny vanim-potoana fisehoan'Andriamanitra araky ny fahendrena, araky ny fanekena, ifanekeny ihany koa amin'ny ohatra hoe Abrahama, ohatra hoe Noa, ohatra hoe ny zanak'Israely, ohatra hoe Adama sy Eva, misy fanekena daholo tao anatin'izany ary amin'ny sarababem-bahoaka sy ny fokom-pirenena sy ny hafa firenena sy ny hafa fiteny rehetra manerana izao tontolo izao izay manaiky hiditra ao anatin'ny antsoina hoe fanekena. Ato anatin'ity fizarana ity sy ny fanambarana ny hevitry ny fahasoavana ity isika dia hijanona eo amin'ny tapany voalohany ho zaraiko roa izy ity satria betsaka isika no manipy sasy teniny amin'ny hoe lava loatra ary tsy manana mega loatra izay hoentinay misitraka satria misy taona tokoa ny toriteny dia maharitra hatramin'ny adiny ray sasany, misy taona efa adiny roa efa niainantsika teto izany dia ezaka zany mientina arak'izay afaka
ami'tinana azy a sy afaka hanazavana anazy sy afaka izarana azy a ao anatin'ny fahendrena izay a rahantsika amin'ny heriny filazantsara foana tsy hoe tsy endry akorytsika mizara toroteny adindroso ny ohatran'izany fa tao anatin'ny fitarihan'ny fanahymasina daholo na eny fa miezaka ihany koa sika mifampiaino sy mifampiraraha ao anatin'ilay zavatra nambarako teo satria izy aleo hoe ny fahaiza mandamina no hoentina miady a fampianara ny baiboly daholo zany ny madio sy hevitra tsika ravana ny madio sy hevitra ny olona ny madio sy hevitra ny kristianina averiko tsindriana hatrany betsaka no tafalatsaka ao anatin'izay fisainana sy fieritreretana zay ho ambarako izao izay hoe ny olona rehefa mieritreritra ny amin'ity terma hoe fahasoavana ity indrindra rehefa mamaky ny bokyny efesianina toko faharoa andin'ny fahadimy no vakitsika teo sy ny efesianina toko faharoa andin'ny fahavalo zay vakitsika manaraka izao hoe fa fahasoavana no namonjena anareo a amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'ny Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isy ireare dia ny ao an-tsain'ny kristianina avy hatrany ny ao an-tsaintsika pino ny ao an-tsaintsika olombelona de hoe Jesosy Kristy fanekena vaovao a testamenta vaovao a de izay no mahatonga atsika anambara sy anizingizina hoe vanim-potoana pahasoavana zao iainantsika izao zay tsy diso izay régime ambany fahasoavana izao iainantsika izao zay tsy diso ihany koa izay tontolo pahasoavana de izao vanim-potoana iainantsika izao tsy diso ho ahy izany fa averiko tsindriana sy atao mazava tsara fa raha ny baiboly ny fakafakatsika ary hitondratsika fanazavana atao amin'ity tapany voalohany tya dia ny fahasoavana araky ny toko sy andiny efesianina toko faharoa ny vakitsika teo a dia famonjena izy io ary efa amafisin'ilay toko fahavalo lay andin'ny fahavalo atao amin'ity toko faharoa efesianina ity fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fahasoavana dia miaraka amin'izay ihany koa hoe définition any a famaritana azy dia famonjena satria no ilay isika tafasaraka tamin'Andriamanitra tao amin'ny sahany edena rehefa nanota dia niseho tamin'ny maha Andriamanitra mpanasoa azy Andriamanitra izay efa natoran'Andriamanitra ao anatin'ny antsoina hoe plénitude ny fahafenony fa Andriamanitra mpanasoa izy Andriamanitra soa izy la plénitude ny fitiavana izy ary tao amin'ny fahasoavana izay naseho tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Kolosiana toko faharoa andin'ny fahasivy hoe fatao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy no nitoerany fombana fahafenony fomban'Andriamanitra rehetra la plénitude de toutes choses dia ao anatin'izay ny fahasoavana ary arak'ilay nambarako teo hoe efa hatrany amin'ny fahalavona Genesis toko fahatelo a dia niseho tamin'ny maha-Andriamanitra tompon'ny fahasoavana azy Andriamanitra. Vakitsika ny soratra masina Genesis toko fahatelo a andin'ny faharaiky amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho any Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Amen. Rehefa lavo i Adama sy Eva rehefa hazo-panahy rehefa nanendry ny hazo izay a fahalalana ny tsara sy ny ratsy a nandidian'Andriamanitra ny zanak'olombelona tsy hokasiana alliance fanekena fifanekena malitsika de nyresaka an'izay dia vokatr'izay ny bravé ny franchir an'izay alliance izay a ny bravé an'izay alliance izay Adama sy Eva ny franchir linina rozy a de alavo ny olombelona fa rehefa lavo a de tonga ny tanjaka satria nahalala ota dia ny tao amin'ny fisainana amin'ny maha-olombelona de anao confection ana akanjo akony fa izay anefa dia tsy ampy ny fanasoavana atsika satria tsy mitondra atsika ho amin'ny famonjena izay ary zay de manamafy an'ilay Efesianina toko faharoa andin'ny fahavalo a no vakitsika teo hoe avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny herintsika tsy avy amin'ny herim-potsika tsy avy amin'ny fisainatsika satria tsy mitondra ho amin'ny famonjena izay fisainana sy fieritreretana izay tahaka ny kahany Adama sy Eva
tao amin'ny sanidena rehefa nitanjaka izy ireo de nahatsiaro fa hoe misy ota fitanjahana mantsy midika fa ota lasa ota ilay fitafina lasa fitanjahana na atsapa hoe maloto infecté misy virus ny vatako sy ny tenako a dia nanamboatra fitafiana ho azy ireo izy ireo fa tsy valabla teo anatrehan'Andriamanitra izay ary izay no nahatonga an'Andriamanitra araka ity Genesis 3:1 ity hoe nanjaitra nanamboatra confection na akanjo hoditra Andriamanitra tsoto natafiny any Adama sy Eva fa izay dia manome sary an'ity loha hevritsika an'io ity hoe fahasoavana novonjena i Adama sy Eva teo novonjena tamin'ny fitanjahana novonjena tamin'ny fahotana ary natafian'Andriamanitra azy ireo any akanjo hoditra izay manome sary sahady an Jesosy Kristy satria ilay biby novonona teo nakana n'ilay hoditra dia misy kisary ihany koa ara-panany zavatra resahantsika zanak'ondry tsy misy kilema miroso sahady amin'ny fanatitra Andriamanitra ary manisy fampilazana sy filazana amin'ny alalan'ny soratra masina sy maneho sary aloko ao anatin'izay hoe fahalavontsika izay dia mampiditra fahasoavan'Andriamanitra tsoto fitiavana manarona fahotana tsy foana ilay fahotana eo tsy expie tsy levona ilay fahotana eo tsy potika tsy torotoro ilay fahotana eo fa voasarona amin'ilay hoditra akanjo hoditra voasarona ao ilay fitanjahana voasarona ilay akanjo hoditra namboarin'Andriamanitra tsoto iroso amin'ny famonjena ny zanak'olombelona eo satria efa misy dingana sahady fahasoavana miteny amin'ny alalan'ny asa izay ataon'Andriamanitra sy entin'Andriamanitra ao anatin'ny pratika manoloana ny fahalavony i Adama sy Eva ato amin'ity sahany tena mialohany nandroahana azy ireo sao izy ireo anendry ny azonaina Jesosy Kristy eo ampovoan'ny za arbre de vie alleluia zay zany de manambara sahady fa tsy aty amin'ny testamenta vaovao ihany akory no misy ny antsoina hoe fahasoavana fa any amin'ny testamenta taloha tao amin'ny famoronana dia efa niteny io resaka fahasoavana io noentin'Andriamanitra nanarona ny fahahotantsika noentin'Andriamanitra nanarona ny faiblesitsika noentin'Andriamanitra tsoto Yahweh Elohim nanarona ny fahalavontsika fa ny fitiavana manarona fahotana voasarona fotsiny ilay fahotana eo fa tsy hoe levona akory amen alleluia tsara ny tompo atao amin'ity tapany voalohany ity ihany resaka fahasoavana ito isika rehefa nanota i Adama sy Eva dia nosaroman'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasoavany izay miendrika endrim-pamonjena izay fitanjahany Adama sy Eva izay rehefa nanota ihany koa ny zanak'olombelona Genesis 5 any tantarany ho andray fa enina fa fito sy ny sisa rehetra ary rehefa maro ny fahotan'ny olombelona tety ambony tany ary ny zanaka vavin'ny olona ny ray tamin'ny Nefilima dia ny tonga ny géant sy ny zavatra ohatran'izany dia mbola niseho tamin'ny fahasoavany indray Andriamanitra tsoto mety ho gaga angamitsika hoe aiza ny idirany fahasoavana amin'izany resaka izany niseho tamin'ny fahasoavany Andriamanitra tsoto ary ny fidy any Noa izy ndana ary Noa manamboatra sambo fiara ary tamin'ny alalan'ilay sambo fiara nisy famindrapo famonjena maimaimpona tamin'ny alalan'ilay sambo fiara izay tsy fisaina Noa fa mandeha fotsiny any Noa manaiky be fahatany amin'ny alalan'ny fanazavan'ny fanahy masina sy ny toro lalana amin'ny mahambola kory teo afanikany Noa mandre ny feon'Andriamanitra dia manambara ny detay rehetra amin'ny fanamboarana ny sambo fiara Andriamanitra tsoto izay manome imazy ihany an Jesosy Kristy ihany koa fahasoavana teo amin'ny hazo fijaliana izay miditra ao amin'izay faribola ny sambo fiara izay dia no avy valy mianaka dia exclu à part
amin'ny fandringanana izany hoe afaka amin'ny fandringanana tamin'ny alalan'ny iota ainsi de suite ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora mitovitovy amin'izay ihany nisy ny fandringanan'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'ny afo fa niseho foana Andriamanitra tsy to ny teny tamin'ny alalan'ny anjely naniraka ny anjeliny izy ny se montrer ny se déguiser amin'ny hoe anjely Andriamanitra tsy to ary mitondra ny définition an'ny fahasoavana ho famonjena ny lota sy ny fianakaviana ary fantatsika ny tantarany lota tao ireo nisy ny vadika vangatsira sy ny ohatran'izany satria rehefa revêtu an'ilay fahasoavana isika rehefa comblen'Andriamanitra an'ilay fahasoavana isika surtout ao amin'ny contexte fanekena taloha dia tsy azo atao misy latsaka mihitsy ary tsy maintsy ekentsika tsy maintsy andevozintsika amin'izay ny tenantsika ary ao tsara ny fanazavana tsy maintsy ekena ary tsy maintsy tsy azo atao misy latsaka fa tsy maintsy andevoziko amin'izay ny tenako ao anatin'ilay fanekena ifanekeko amin'Andriamanitra tsy to satria izay lay alliance fifamatorana Andriamanitra manarona ny fahotatsika ao anatin'ilay fahasoavana ary miaraka amin'izay izy de miteny hoe ireto no zavatra ekenao aza mitodika ianao rehefa avoaka ny Sodoma sy Gomora izao ny fanekena zay ataoko aminao ry Noa amboaro ny samby fiara izao ny ahaviny izao ny refiny izao ny sesusela rehetra ambara-pahatonga ny kotroka voalohany sy ny pitikorana voalohany zay manambara ihany koa ny ho fandringanana izay ho avy vatravatra tahaka ny orana tahaka ny afo mandevona Sodoma sy Gomora sy ny amin'ny endriny isan-karazany fijaliana fahoriana zay efa miandoha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao itombo makany amin'ny antsoina hoe fahoriana lehibe fa ao anatin'izany de misy foana ilay fahasoavana ikomblen'Andriamanitra an'ny peuple élu izay ao anatin'ny antsoina hoe asa tanan'Andriamanitra tahaka ny Adama sy Eva zay asa tanan'Andriamanitra malgré hoe voafinga ny Satana lavo ny Satana fa marina foana ny tenin'Andriamanitra hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako i Adama sy Eva la asan'ny tanan'Andriamanitra na sy ny fofinaina mahavelona vovotany ny volavolainy ary Eva dia silaky Adama ainsi de suite ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany zany hoe eo zany Andriamanitra dia miseho foana miseho montrer ny natiorany amin'ny hoe maha Andriamanitra mpanasoa azy araky ny définition novakitsika teo Efesianina 2:2 sy ny Efesianina 2:2 hoe avy amin'Andriamanitra izany maimaimpona tsy misy eripotsika tsy misy ressource épuisétsika tsy misy fa mandray fotsiny isika ary makatoa ao anatin'izay selohan'ny alliance fifanekena izay tsy maintsy ifaneketsika am' Jesosy Kristy ifaneketsika amin'ny fanahy masina ifaneketsika amin'Andriamanitra tsy to Andriamanitra izay fahasoavana ny namonjena atsika de teo de nanambara fa hoe tena sarotiny Andriamanitra tsy to amin'ilay fanekena ao anatin'ilay fahasoavana zay anaromany ny fahotatsika ary izay indrindra no bazan'ity fizarana voalohany resantsika ity satria raha mandinika isika rehefa ino tsara ity fanazavako ity rehefa napahorin'ny Egyptianina ny fiangonana Hebreo ny vahoaka Israela préfiguration ny zanak'Andriamanitra tao anatin'izay fampahoriana sy fampijaliana lafiny aranofo sy lafiny ara-panahy ihany koa satria ara-panahy satria misy eto antikristy farao misy fanjakana
Egyptiana eto manangana ny sampy isan-karazany dôma ny piramida fantatsika ny sinina ny piramida izay indraminy zareo tsy hoe indraminy fa tena hoe alainy mihitsy hoentiny monsieur montré amin'ny mahabibity azy ary zareo fikambanana miafina dia ny illuminatisme ny franc-maçon sy ny sisa rehetra izany hitantsika amin'ny vola dolara sy ny ireo mpivarotra ny fanahany artista sy ny ao anatin'ny célébrité rehetra dia ny esoron'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasoavana tao anatin'izay fanandevozana izay ny zanak'Israely. Exodosy toko 12 ny Exodosy toko 13 hatramin'ny fiampitana ny ranomasina mena Exodosy toko 14 sy ny sisa aty aoriana rehetra hatrany anefitra nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely teo apototry ny tendrombohitra Sinay ary Mosesy nentiny naniakatra tamin'ny dimension ambony transfiguration fahasoavana daholo ny comblen'Andriamanitra ny zany rehetrarehetra izany na i Mosesy na ny zanak'Israely dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy lay lalam-pamonjena fanavotana ny Torah ny didy folo sy ny didy rehetra izay nandidian'Andriamanitra any Mosesy ho raketina antsoratra sy ny sisa rehetra ho fanavotana ny zanak'Israely hikomblena azy ireo ny amin'ny fahotana. Isika zanak'olombelona dia ny zanak'Israely no nosafidiana peuple élu natao apara mise à part izay préfiguration anjasy anao ihany koa izay hoe ho fidian'Andriamanitra araka ny toe-pontsika zava-dehibe ihany koa zay sy ny etaetantsika sy ny faniritsika miankina amin'izay le izy fa tsy hoe ny toe-pontsika Jodasy fa fidian'Andriamanitra foa ny Jodasy selon ny toe-pony ho mpamadika ho fahatanterahany filazantsara fidian'Andriamanitra i Nebokadnezara selon ny toe-pony fidian'Andriamanitra i Kirosy selon ny toe-pony hampahoriny Israely fidian'Andriamanitra i Jeroboama i Rehoboama sy ny sisa rehetra ho fanapartahana ny zanak'Israely no miditrana selon ny toe-pontsika dia miasa koa i Andriamanitra tsotoa par rapport amin'izay toe-pontsika izay karaha misy toe-po anankiray ao anatin'ny sincérité sy ny fahatsoram-po sy ny ohatran'izany dia miasa ihany koa Andriamanitra par rapport amin'izay hirotsahany fahasoavana na dia tsy mahalala n'Andriamanitra ary ny olona important be zany passage lazaintsika izany ho fahatanterahan'ny planina n'Andriamanitra foana sy ho fisehoany ny voninahitr'Andriamanitra ilay natioran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany manao ny asany Andriamanitra ary mamita ny adidiny Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia raina ny tombo dia rehefa tany anefitra ny zanak'Israely dia nomen'Andriamanitra ny Torah izy ireo misy ny Torah oral misy ny Torah écrite misy ny Torah ankoatran'izay nambarantsika izay ihany koa fa fahasoavana daholo no ambaran'izany hoentin'Andriamanitra tsotoa ny comble ny fahotantsika ny fahotan'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany averiko tsindrina tsara fa ny fahasoavana dia tsy aty amin'ny testameta vaovao ihany tompoko vao amin'ny fony fahasoavan'Andriamanitra fa tao amin'ny sahany edena fony vao nanota isika zanak'olombelona ary ny toy izay kronolojia izay tamin'ny alalan'ny zanak'Israely testameta taloha tany dia efa nitempo ilay toe-pon'Andriamanitra manasoa ny tempo foana ilay atsaran'Andriamanitra ny comble ny fahotantsika fa fahasoavana fa izao anefa araka ty tapany voalohany resantsika ity ilay fahasoavan'Andriamanitra dia teo amboniny lalàna no naorin'Andriamanitra tsotoa tokony voarainao zany ny fahasoavan'Andriamanitra tsotoa dia naoriny teo ambony lalàna ary naseho any tamin'ny alalan'ny zanak'Israely navotana tamin'ny alalan'ny mpanjaka sy ny mpaminany sy ny mpisorona ireo no nomena ositra tao amin'ny contexte testameta taloha ary izay lala-tsorom-pahasoavana izay lala-pamonjena izay araka ny définition an'ilay Efesiana toko 2 andininy 5 no vakitsika teo izay no nitondran'Andriamanitra ny lala-panavotana ho fanaroman'Andriamanitra ny fahotany zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny zanak'Israely tao amin'ny régime testameta taloha
miteny foana ry havana ny fahasoavan'andriamanitra na dia mbola tsy niseo tamintsika ara Jesosy Kristy. Andriamanitra dia nampiseho foana n'izay fahasoavana izay tamin'ny alalan'ny mpanjaka, tamin'ny alalan'ny mpaminany, tamin'ny alalan'ny mpisorona. Ireny rehetra ireny dia nitoram-bato, ireny rehetrarehetra ireny dia niteny anararatsy, ireny rehetrarehetra ireny dia nosorapotaka sy ny sisa rehetra. Ary niseho ihany koa amin'ilay tapany faharoa izay horesantsika manaraka, Jesosy Kristy mihitsy tena no fahasoavana nidin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga nofo fahasoavana ngezabe ihany koa. Fa dia mbola nitenenana ratsy ihany nororahina, noratraina, nanaovana izay fampijaliana faran'izay zokiny ambonin'ny farak'izay zokiny ary ny soratra masina dia niteny mihitsy hoe tsy nisy hatsarana taminy, tsy nisy nahafantarana azy ho tsara intsony, ho olona intsony zany, fa tena hoe tsy fantatro tahaka ny hoe ahoana zany, tena hoe zavatra rehetra atrocité rehetra dia natao taminy, nokapohana, noratrana, nororana sy ny sisa rehetra tamin'ny endriny manontolo mihitsy. Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa tao anatin'izay dia nisy ilay famonjena, fahasoavana izay horesantsika amin'ny tapany manaraka, fa mijanontsika amin'ilay contexte hoe fahasoavana miorina eo ambony lalàna. Dia haitsika rehetra ny tantara hoe ao anatin'izay fahasoavana miorina eo ambony lalàna izay dia tsy azo ny zanak'Israely natao mihitsy no ny franchira ny linina rouge tao anatin'ilay alliance izay napetrak'Andriamanitra fifanekena tamin'ny alalan'ny lalàna izay noentina Andriamanitra tsy to, noentin'Andriamanitra tsy to anaromana ny fahotan'ny zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. Ohatra hoe ny lalàna sabata, be da be ny lalàna sabata, tsy mahazo mandrehatra jiro, tsy mahazo mandrehatra afo, tsy mahazo manao raha mihitsy, tsy mahazo monsieur déplacé, fa limité ny déplacement amina toerana anankiray, tsy mahazo mihoatrana kilometra izay voatondro araka ny baiboly, araka ny Torah. Ary tsy mahazo sy ny sisa rehetra. Ary any amin'ny nomery toko 540, andiny ny faharoa amin'ny telopolo, haitsika rehetra zany. Natao hoana ilay lehilahy tratra, nanangona kitay andro sabata, fa atao maty tokoa. Satria sarotiny be mihitsy Andriamanitra amin'io valeur n'io fahasoavana io. Ary izay rehetra mibrave izay tokony ho tandremana ao anatin'izay fahasoavana izay niorina teo ambonin'ny lalàna, dia izay veriko tsara hoe izay rehetra mamady pahasoavana, mifamadika amin'izay alliance izay, mandika an'izay alliance izay, Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teniny ekeny mihitsy izy ary efa nambarantsika teto foana izay, fa isika olombelona no amin'ny maha olombelona atsika, amin'ny maha tsy ao anaty perfection atsika, amin'ny maha rasy adamika atsika izay misy an'ilay gène, misy an'ilay ADN mahampanota atsika, dia mpamadika isika. Fa comblen'Andriamanitra nefa izay famadiantsika izay, comblen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavany, amin'ny alalan'ny fahasoavany dia nanomezany lalàna araka ny contexte fanazavantsika atao amin'ity testamenta taloha ity, izay fahasoavana izay. Ka tsy azo atao no mibrave an'izay tenin'Andriamanitra izay, satria ny tenin'Andriamanitra dia afo mandoro, afo mandevona. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia lo rano mamelona. Tenin'Andriamanitra zany hoe tsy afaka tefentsika sy amboarintsika sy ahodintsika sy fa atao maty tokoa izay rehetra mandikany amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia satria ilay fahasoavana naorina teo ambonin'ny lalàna, dia ny verdicte irrévocable atao maty tokoa izay rehetra tsy maharitra mankatoa amin'izay voasoratra ato amin'ny bokin'ny lalàna, ny Genesis, ny Levitikosy, ny Exodosy ary ny Nomery. Alleloia. Tany amin'ny testamenta taloha ry havana, matanjaka dia natanjaka tokoa ny fahasoavana resantsika araka ny fanazavana selon ny baiboly no entintsika teo. Dia be da be ry havana ny fahasoavana miorina eo ambonin'ny lalàna. Ohatra hoe raha mamaky ny Exodosy toko 1:12 tsika hoe inona ny lalàna tsy maintsy tandremana rehefa mividy andevo, inona ihany koa ny lalàna tsy maintsy ankatoavina amin'ny resaka vaditsin-drano
raha misy antokon'olona fetsifetsy sy mpametsifetsy escroc ao anatin'ny toby na ao anatin'ny ankohonana na ao anatin'ny communauté ao anatin'ny foko 12 amin'ny zanak'Israely dia misy ny lalàna mifanitsy izay ampiarina satria misy ota izay tsy avelan'Andriamanitra hahazo toerana zay le hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly toero ny devoly fahavalinareo dia andositra anareo izy dia Andriamanitra mihitsy no mandevona an'izay ota mitady ahazo toerana ary zay dia endrim-pahasoavana seho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lalàna zay tsy maintsy eken'ny zanak'Israely araka ny ohatra ho etintsika eto hoe Exodosy 2:20 io ary à partir n'ilay fionan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitra Sinay araka le ndresako teo miakatra dimension ambony misy olona esorin'Andriamanitra amin'ny dimension daholo be zanak'Israely dia Mosesy lay nisotomina aspiré ara-panazy ny zavatra resantsika izany fiakarana ascension Exodosy 2:20 dia nentina tao amin'ny tendrombohitra Sinay izy fahasoavana tsara be mihitsy zany transfiguré tao izy na eno ny feo an'Andriamanitra izy na hita ny lamosin'Andriamanitra izy Andriamanitra tao dia niteny tamin'ny alalan'ny afo ohatra ny kotrokorana rahona sy ny sisa rehetra ainsi de suite ny zanak'Israely nitarihan'Andriamanitra tamin'ny andriafy sy androana fahasoavana daholo no mietsika manatanteraka ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny voninahiny sy ny fisehoan'Andriamanitra hoentiny combler ny fahotantsika any objectif an'Andriamanitra ho famonjen'Andriamanitra antsika zay tsy avy amintsika tsy avy amin'ny herim-pontsika tsy avy amin'ny sentiment antsika tsy avy amin'ny fikirizantsika fa maimaimpona men'Andriamanitra tsisy condition tsisy quoi que ce soit fa dia midina tsotra fotsiny Andriamanitra tsy mijery hoe inona sy inona fa ny zanako sy ny asany tanako dia adidiko ihany hoy Yahweh Elohim hoy Jehovah Tsoto dia niseho Jehovah Tsoto tamin'ny alalan'ny lalàna ho famonjena antsika olombelona ny combler ny fahotantsika izy fitiavana manarina fahotana arakilaina azy avaiko tany amin'ny fampidirana teo hoe voasarona fotsiny ilay fahotana fa tsy hoe levina akory fahasoavana daholo zany rehetrarehetra izany ary raha manaraka n'izany fanazavana izany tsika dia afaka misitona famitinana mazava tsara fa ny fahasoavana dia efa nisy tokoa tany amin'ny testamenta taloha ary ny orina teo ambonina lalàna naseho an'Andriamanitra teo ambony lalàna izany na orin'Andriamanitra teo ambony lalàna ho raisiny ny zanak'Israely préfiguration any mpino izasy ianao aty amin'ny vaninandrom-pahasoavana taorinan Jesosy Kristy izao vanim-potoana iainantsika izao atao anatin'ny fahoriana lehibe zay mbola ikomblen'Andriamanitra atao anatin'ny fahoriana azafady fa tsy ny fahoriana lehibe tribulation zay efa miandoha iainantsika izao dia mikomble atsika Andriamanitra tsoto miaraka amin'izay fahoriana zay le hoe tsy ny analana atsika ety amin'ity zao tontolo zao ety fa arovana isika fahasoavana arovana amin'ny alalan'ny fanamasina amin'ny fiasan'ny fanamasina zay no resantsika amin'ny tapany faharoa manaraka fa mijanona isika eto amin'ity contexte hoe fahasoavana eo ambony lalàna ity tsy nilaza ny teniny tamin'ny firenena hafa Andriamanitra tsoto Salamo 7:7 147 andin'ny faharoapolo tsy nilaza izany izy tamin'ny Malagasy tsy nilaza an'izany izy tamin'ny Jebosita tsy nilaza an'izany izy tamin'ny Amorita ny Amalekita sy ny sisa rehetra ny Hitita ny Evita fa nilaza ny teniny tamin'ny Jakoba izy ny didiny fitsipiny tamin'ny Israely zany hoe ny kombleny an'le teny kombleny an'ilay loi mosaïque ny kombleny an'ilay 613 loi ny kombleny an'ilay Torah oral la Torah écrite sy ny Torah isan-karazany tsy sisa rehetra ny kombleny tamin'izay ny fahotanjanak'olombelona fa tsy nilaza an'izay nefa izy zay le fanekena alliance tamin'ny firenena hafa arak'ilay niresahako teo hoe gasy na sinoa na japonais na ny Amorita na ny Hitita sy ny sisa rehetra fa ny tananak' Jakoba ny Israela ihany satria izay lay alliance. Alléluia. Mazava. Fahasoavana dia fidirana ao anatin'ny alliance. Rehefa tafiditra ao anatin'ilay alliance ny mpino anankiray ny fiangonana anankiray ny firenena anankiray dia
miaina fahasoavana izy arak'ilay alliance ifanekeny amin'andriamanitra to tsy maintsy ifanekena amin'andriamanitra tsy to tsy maintsy akatoavina ny constitution rehetra zay apetrapetraky ny lalàna araky ny fanazavana ny etsika teo a miainga tamin'ny baiboly dia akatoavina amin'ny antsipriany ao anatin'izay a ny fisitrahana n'ilay fahasoavana fa izay rehetra mandika ihany kosa ao anatin'izay alliance izay a dia atao maty tokoa ainsi de suite ny aina n'io fahasoavana io daholo a ny sapokony avy atao amin'ny zanak'Israely ohatra hoe raha ndray ohatra tsika ny amin'ny Levita fatatsika ny Levita natokana ihany koa tahaka ny nanokanana ny Mosesy ho amin'ny anjara asa fisahanana ny tempoly misy an'izay Andriamanitra dia manana an'izay tempo zay foana selon ny fijereny c'est lui qui sonde le cœur c'est lui qui sonde le rein Andriamanitra tsy tony resahako eto zany hoe Jehovah Andriamanitra mandinika ny vosiny fo de mahita ny toepotsika izy de par rapport amin'iny no anomeza ny asa atsika fatatsika hoe i Jakoba dia mpandainga mpametsifetsy mpamingana fa nofidin'Andriamanitra Jakoba na de mpandainga izao ary tany aminy ny antefan'ny teny fikasana i Abrahama de mpanompo sampy be fa nofidin'Andriamanitra i Abrahama ho rainy mino ainsi de suite ny zanak'Israely de olona mpiodina mpimonomonina mpiteny ratsy ny sisa rehetra fa nofidin'Andriamanitra ho fanehoana ny filazantsara malala izy raha ny fifidianana fa fahavalo kosa izy raha ny filazantsara misy toepo izy Andriamanitra no choisi tsy afaka saintsika sy eritreretintsika izany ainsi de suite Noa de nofidin'Andriamanitra ho mpanamboatra sambo fiara ho préfiguration an'ny fanangonana ho préfiguration ny batisa ihany koa de nambara tamin'ny alalan'ny Noa misy toepo ain'Andriamanitra irery ihany no mahafantatra an'izany ao anatin'izany ho fanehoan'Andriamanitra n'ilay fahasoavana ary ihany ny objectif an'Andriamanitra lalam-pamonjena de araky ny teniko teo hoe raha mamaky tsika ny Levitikosy toko fahenina amby folo de mahita ny tantaran'ny Levita atsika ny amin'ny resaka vatotrombola ny osy fanatitra ho an' Jehova sy Azaziela zany rehetrarehetra zany dia manambara fahasoavana daholo satria misy fahotana saromana ao fahotan-janak'olombelona fahotan'ny zanak'Israely amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny fonana ainsi de suite am'izay ny resaka didikazo ao anatin'ny fisoronana ny fitondrana afo any amin'ny Torah ao anatin'ny cérémonie rita rehefa misorona ny resaka saborakena ny omby ny vatotrombola ny fitafiana anaovan'ny mpisorona be ary ny fidirana ao amin'ny efitra masina indrindra ainsi de suite misy lalàna daholo zany fa fahasoavana miendrika fahasoavana daholo zany rehetrarehetra izany tahaka ny hoe inona ny atao rehefa misy vehivavy mitsidra inona no atao raha misy lehilahy tratra mandry amin'ny lehilahy na vehivavy tahaka an'izany rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra misy fahasoavana amin'ny alalan'ny fampiarana Andriamanitra fampiaran'Andriamanitra n'ilay natiran'Andriamanitra fisehoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lalàna de izay no midika fa fahasoavana satria miexterminer an'ilay ota-Andriamanitra amin'ny alalan'ny pratika n'ilay lalàna fahasoavana de rehefa miatra iny lalàna iny de tsy manana anjara toerana ny ota atao maty tokoa izy rehetra mandika lalàna zany hoe miaraka amin'izay de maty ihany koa la ota ary tsy misy ao amin'ilay ankohonana tsy misy ao amin'ilay communauté tsy misy ao amin'ilay fiangonana tsy misy ao amin'ilay firenena fahasoavana daholo zany rehetrarehetra izany sady milaza zava-panatsika zany ny fomba fiasan'Andriamanitra izany ny fisehoan'ny fahasoavana raha lasirana-bavy any amin'ny testamenta taloha ny toy tamin'ilay fisehoan'ny fahasoavana rehefa lavy Adamaseva de nitafian'Andriamanitra tsy to akanjotitra izy zay préfiguration an Jesosy Kristy ihany koa Genesis toko 7:1-20 Alléluia efa nisy ny fahasoavana raha voray anao ny message tany amin'ny testamenta taloha efa nisy ny fahasoavana tany amin'ny antiquité tamin'ny andron'ny Adamaseva tamin'ny androny préhistorika efa teo foana ny fahasoavana ny comblen'Andriamanitra ny fahotantsika ny fiondrana na exode toko 12 ny exode toko 13 ny resaka paska tokony ho naringana ny zanak'Israely de nisy ny lalàna ny paska izay nasena
tsy maintsy any ko niaraka tamin'izay hoe nasaina nankatoaviny zanak'Israely zay ary ny antsipriany tamin'izany dia nambarany Jehova, nambaran'Andriamanitra tsy to, nambarany Yahwe Elohim tamin'ny Mosesy dia nakato ny isa tokantrano avy ny isa nankohonana avy ary écarté tamin'ny fikasany Farao hamono ny lamatoan'ny zanak'Israely rehetra fa lasa inversé izay tendance izay fahasoavana zany le fahasoavana voavonjy famonjena teo nisy fandringanana de lasa inversé izay tendance zay lasa ny lamatoan'ny Egyptianina indray no voaringana exterminer lay toe-po mamono exterminer lay toe-po hoe handringana ny lamatoan'ny Israely de niaraka tamin'izay hoe alefaso andreo vahoaka hébreu reo nisy délivrance nisy fahafahana fa fahasoavana ny namonjena anareo voray anao ngam'izany message zany ary misy zava-panahy be ambaran'ny baiboly amintsika ao ambadiky zany ohatra ny raisitsika izany fahasoavana avokoa ny lalàna amin'ny teny rehetra any amin'ny testamenta taloha fahasoavana ary le fahasoavana dia amboniny fankatoavana lalàna fa marina foan'Andriamanitra amin'ny teniny Jakoba 2:10 hoe diso amin'ny zavatra iray loha de diso amin'izy rehetrarehetra zany hoe raha vao misy zavatra kely tsy voatandrina fotsiny tao amin'ilay alliance tao amin'ilay lalàna izay nandidian'Andriamanitra ho akatoavany zanak'Israely de niaraka tamin'izay de rava ilay fahasoavana ary esorin'Andriamanitra ilay fahasoavana manarona n'ilay fahotana ary setrin'izay dia atao maty tokoa izay mipravy an'izay fankatoavana ny lalàna varavarana manokatra ny fahasoavana manarona ny fahotana teo amin'ny zanak'Israely izay izay ihany koa de manambarany tokony ho toe-panahintsika hoe tady dio fa amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra dia eo foan'Andriamanitra maneho ny fahasoavany amintsika maneho an'izay lalam-pamonjena izay amonjena antsika amin'ny endrika isan-karazany de anjaranao no misintona sy manao conclusion amin'izay fa tena hoe misy eo foan'Andriamanitra tsy toy amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany circonstance isan-karazany amin'ny alalan'ny crise amin'ny alalan'ny solika miakatra midina raha ohatra ianao ka manana maso misokatra sy raha ohatra ianao ka manaiky ny fahamarinan'ny baiboly sy ny filazantsara dia maneho fahasoavana ao anatin'ireny Andriamanitra tsy to ary indrindraindrindra ao anatin'ireny fahoriana ireny de mikomble ny fahasoavany ho atsika izy satria misy lalam-pamonjena soritany ho atsika tsy nanao an'izany izy amin'ny hafa firenena tsy manao amin'izany izy amin'ny vetaveta tsy manao an'izany izy amin'ny sodomita tsy manao amin'izany izy amin'ny mpijangajanga tsy manao an'izany izy amin'ny sy ny sisa rehetra tahaka n'lay toko sy andiny no vakitsika teo Salame 147:19 sy ny 20 hoe tsy nilaza an'izany tamin'ny firenena hafa izy fa milaza ny teniny sy ny didiny sy ny fitsipiny izay varavarana manokatra n'ilay fahasoavana tamin'ny Jakoba sy Israel dia raha miaino ny feon'i Jehova ihany koa isika miaino ny feon'i Yahwe Elohim ihany koa isika de milaza fahasoavana amintsika Andriamanitra tsy to malgré hoe misy crise iainantsika misy fanandevozana iainantsika misy dorotanety iainantsika misy solika miakatra iainantsika misy fahoriana iainantsika misy aretina iainantsika misy zavatra be da be ohatran'izany iainantsika arovana amin'izany rehetrarehetra izany tsika fa tsy alana amin'izany zavatra rehetrarehetra izany pour l'instant araky ny fahendren'Andriamanitra sy ny chronologie ny filazantsara satria miasa Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra fahasoavana azy mikomble ny faiblesse-tsika mikomble ny fahoritsika mikomble ny fahotantsika mikomble ny falementsika ary miasa amin'ny alalan'ny fahasoavany ao anatin'ny contexte iainantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ny herin'ny filazantsara sy ny fanahy masina. Alleluia, alleluia. Saotra ny tompo lehibe tsika ny amin'izany afatra izany amaranako azy atao amin'ity tapany voalohany resaka fahasoavana ity de fantatsika rehetra ny contexte Exodus 4:10 rehefa nymonomonina tany anefitra ny zanak'Israely anoana tsy nisy hoanina sy ny sisa rehetra araky nefa fanazavana no itsika teo ny anga tamin'ny baiboly de ny zanak'Israely mpimonomonina sy mpiodina sy mpiteny ratsy sy
maditra manambara antsika zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana izao ihany koa izay ao anatin'ny ankohonana mpiangona fiangonan'Andriamanitra. Maditra ny mpiangona amin'izao, maditra ny fiangonana amin'izao, monmonina ny fiangonana amin'izao. Anjaranao ny maka référence amin'izany fa pira noho ny Exodosy toko 4:12. Fa rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra tsy toa Mosesy sy Arona, ary zay ihany koa dia anairako ny saintsika hoe misy mpanompon'Andriamanitra va eo amin'ny toerana misy anao, ao amin'ny fiangonanao, eo amin'ny ankohonanao na ianao mihitsy afaka mitaraina amin'Andriamanitra tsy toa mba hampidinan'Andriamanitra ny fahasoavana. Tahaka ity contexte Exodosy toko 4:12 any an-tanako anao hoe vakio ity, dia niaraka tamin'izay nidina ny mana avy any an-danitra tahaka ny bolina kely fotsifotsy zava-madinika boribory fotsifotsy ary nisy ihany koa ny papelika hena izay avy any an-danitra avokoa ny komble ny anoana ny zanak'Israely, ny komble ny arerahana, ny komble an'ilay fimonomononana, ny komble an'ilay désespérance, fahakivina sy ny fahaverezan-kevitra rehetra sy ny ohatran'izany. Eny fanady ny fahotany zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny zanak'Israely tany anefitra ara dia isaky ny misy an'izay effervescence izay dia eo foan'Andriamanitra miseho amin'ny alalan'ny fahasoavany ny komble antsika ao anatin'ny fahalemetsika sy ny faiblessika. Tiako ianao mandray afatra ao anatin'izany zavatra lazain'ny soratra masina izany. Fa ao anatin'izay hoe mikomble, ao anatin'izay hoe manisy soatsika manarona ny fahalemetsika izay, ao anatin'izay asan'Andriamanitra izay dia misy foana ny zavatra tsy maintsy ankatoavina alliance fanekena fifanekena. Ary raha vakitsika ty Exodosy toko 4:12 ty dia manafatra tsara Mosesy hoe sabatan'i Jehova raha pitso ary androany ny 6e jour dia angony. Androany nareo no manendy, androany nareo no manangona, fa raha pitsonareo dia tsy mahazo mihetsika, tsy mahazo manao raharaha, tsy mahazo manao niny, alliance daholo zany. Zany le zavatra pitsopitsony izay ngeza be io masony tsy toa, ary ny zavatra pitsony ohatrany ny tena important n'Andriamanitra tsy toa. Dia anentanako anao ihany koa hoe dinio eo amin'ny fiainanao fa misy zavatra pitsopitsony izay fifaneketsika amin'Andriamanitra tsy toa. Neketsika satria tsika dia nanaiko ho fait partie ny corps de Christ, nanaiko ho fait partie ny ankohonanao amin'i Jesosy Kristy ho mpiangona, ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra tsy toa ao anatin'ilay corps kristika. Dia miaraka amin'izay misy alliance, misy zavatra eketsika, tsy maintsy eketsika ihany koa. Andriamanitra no mampanaiky atsika, itsika no mifanaiky amin'Andriamanitra. Fa raha vao mandika an'izay tsika dia miatra amintsika ny fahotana, miatra amintsika ny ota. Zay rehetra manota no andevon'ny ota, fa fahafatesana ny tambin'ny ota. Dia izay mihitsy koa ilay sary atao amin'ity fahasoavana nitondratsika fanazavana lavabe testamenta taloha, alliance voalohany fanekena taloha hatrany amin'ny andron'ny Adama sy Eva ity. Mihinao fa misy zavatra voarainao anatin'izany zavatra andresantsika izany. Misaotra ny tompontsika ary vavakantsika voninahitr'Andriamanitra irerany. Misaotra Jesosy Kristy ny amin'ny fanehoam-pitiavanao tamin'ny alalan'ny soratra masina sy ny tantara no entinay nitondra fizarana sy fampahirezana teto. Tamin'ny alalan'ny zanak'Israely, tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva, nanambara fahasoavana fony ianao, ny contexte maro isan-karazany, tamin'ny alalan'ny Noa, tamin'ny alalan'ny Lota, tamin'ny alalan'ireo patriarche be da be, tsara lazan'ny finoana ato amin'ny baiboly. Ankasitrahanay Jesosy ary impio izahay akalesona ao anatin'izany, hisambotra fahasoavana amin'ny alalan'ny tony fizarana ity amin'ity tambajotra itony na ivelany tony ihany koa. Dia miasa foana ianao Jesosy Kristy araky ny alehiben'ny fahasoavanao ho lalam-pamonjena ho anay indrindra hanarona ilay fahotanay, hamono ilay fahotanay, handrevona ny fahotanay tahaka ny fahalevonany zavona ihany koa araky ny alehiben'ny famindraponao sy ny herinao mba hisiny délivrance eo amin'ny fiainanay, hisiny fanafahana eo amin'ny fiainanay, mihoatra lavitra ny nanafahanao ny zanak'Israely teo ambany fanandevozan'ny Egyptianina sy ireo rehetra nangataka fanafahana taminao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy
tamin'ny endrim-pahasoavana isan-karazana. Mankasitraka betsaka tomporay masana tsy to mamanga ny tsiraray ianao zay mangetaeta teo ho afaka ary mitondra fanafana ho azy reny ianao. Ta io manokana ny teninao a izay nozaraina teto ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Ary ny anaran'i Jesosy Kristy a no entinay a manambara an'izany vavaka izany. Raha soantsika rehetra dia tahian Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Veloma tompoko. Aleloia. Tsara ny tompo.